Efa mandeha ny any amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao. Efa afaka misitraka ifandarantsika any amin'ny YouTube tsika. Jeudi dia Andrianirina feno voninahitra. Niry Antsotahina feno voninahitra. Afaka miditra any amin'ny YouTube zao any amin'ny YouTube de azadino manao commentaire, azadino manao an'le j'aime, j'adore, azadino mandefa ny réaction mandrabatapitra ny fandaharana dia azadino zany rehetrarehetra zany. Satria tonga ny fotoana lasintsika. Nord Grimbulaire ato amin'ny YouTube feno voninahitra. Rabanao. Fanjara citation aty amin'ny YouTube feno voninahitra. Satria mbola ho avy ao hivavaka sika. Ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoento zay hatakatra. Tario zay hahalala. Aza vela ho isan'ny tsy hatakatra izay ka hijanonao anaty fanandevozana. Satria raha fantatra ny marina dia ny marina afaka ny tsy handevo. Rehefa mahalala izay dia tsy ringana. Ary rehefa manam-pahalalana izay tsy ho babo. Hoento halala zay ary hoento hatakatra. Tario izay. Zay natao sangany eny amin'ny tendrombohitra avo. Tsy mijanona eny amin'ny tany lemaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, mahitana izy feno voninahitra. Fanamboarana kely fanatsarana ny fandaharantsika fotsiny. Manomboka amin'ny herinandro indray talata hatramin'ny zoma ny fandaharantsika. Fa ny sabotsy indray zany mijanona. Zany hoe sabotsy, alahady, alatsinainy tsy misy ny fandaharana amin'ny alina. Fa talata hatramin'ny zoma. Talata, alarobia, alakamisy, zoma. 4/7 zany. Efatrandro anatin'ny herinandro ny fandaharantsika amin'ny alina. Fa ny maraina ny liona indray visako misa maraina misy foana. Isa maraina misy foana ny fandaharana maraina ny liona izany. Ya, omeo toromarika foana rehefa sendra tsy miaraka ny feo sy ny ino izy ity sy ny sary. Satria atao amin'ny Facebook ohatrohatr'izay foana. Dia rehefa manome fanamariana nareo dia misy zavatra kitiko dia efa mety sady le izy. Espérance mianta feno voninahitra koa aty amin'ny YouTube. Grâce mioty Victory aty amin'ny Facebook feno voninahitra. Zay zany manomboka amin'ny herinandro dia talata hatramin'ny zoma ny fandaharana. Sabotsy, alahady sy alatsinainy zany tsy misy le amin'ny alina fa ny isa maraina misy foana. Azadino mizara fijoroana vavolombelona. Lasintsika ny afon'Andriamanitra. Izay ny resakitsika androany, ny afon'Andriamanitra. Ny afon'Andriamanitra. Sorato hoe ny afon'Andriamanitra. Samy manoratra daholo ny afon'Andriamanitra. Zay maheno amin'izao fotoana izao samy manoratra ny afon'Andriamanitra. Aza manaiky tsy hanana fijoroana vavolombelona zany ianao atoato fa hisy vagina témoignage atoato. Tena vagy, onja zany, onja na fijoroana vavolombelona atoato.
satria tsy maintsy mody ventany ny rano na tsakaina. Ianareo mpanompon'Andriamanitra manaraka, anareo pasteur manaraka ato anana fijoroana vavolombelona be dia be ato amin'ny any amin'ny fifoazam-panany amin'ny any amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy any. Izay ny tokony izy. Amaky soratra masintsika, grâce mito Victoria ahoana atao raha andeha amin'ny YouTube fa toa tsy miafisy tompoko azafady. Pasteur Isidore ANDRIANIRINA fotsiny no jerena. Pasteur Isidore ANDRIANIRINA dia tsy maintsy mivoaka io ity fandarany ity en direct ity. Zay fotsiny ataova recherche amin'ny YouTube, Pasteur Isidore ANDRIANIRINA. Zay dia mivoaka io ty en direct ity, tsy maintsy hitanao eo. Raha manano sarotra dia lohateny io koa zany nataonao recherche ny afon'Andriamanitra. Zay rehefa milamina dia soratana izy grâce mito Victoria. Iaingontsika aloha ao anaty soratra masina. Androantsika ny ravarava ny zavatra ataon'ny mpamosavy ary traité mpamosavy traité-tsika ny mpamosavy androany, apetrakintsika amin'ny toerana mampamosavy azy izy. Tsy hanaja azy tsika androany, tsy misy ajany izy androany. Zay ho an'izay hiditra any amin'ny YouTube zany dia lohateny ozy hortensia du crédit no tonga dia efa soratana. Ny afon'Andriamanitra dia avoakany eo ilay izy. Iny tena malaky. Fa raha Pasteur Isidore ANDRIANIRINA mety mbola misy video marobe avoakany, fa ny afon'Andriamanitra dia tonga dia efa izy no mipoitra. Luc 3:15-16 soraty azafady, aza mitsatra manoratra mandrapatapitra ny fotoana. Luc 3:15-16 fa raha mbola niandro ny olona ka samy nisaina ny Jaona tampony fa izy no Kristy na tsia, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe, za manao batisanareo amin'ny rano. Fa avy izay mahery noho izaho ka tsy miendrika amahany fehinkapany aza aho. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy, masina sy ny afo. Soraty hoe soraty hoe batisa ny fanahy, masina sy ny afo. Important be io amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Batisa ny fanahy, masina sy ny afo. Matthieu 25:41 ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe, miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny diavoly sy ny anjelany. Eo zany ny soratra masina iodikidianantsika androany. Tsy miala eo tsika androany ao zany ny verset clé androany. Ny mpamosavy aloha ny resantsika zao. Ny mpamosavy dia apetrakitsika amin'ny toerana, miverina amin'ny zavatra ataony. Androany tao anaty fotoam-bavaka izay nanaraka fotoam-bavaka androany, tsy haiko iza daholo nareo nanaraka tamin'ity androany ity. Ina zavatra nisy tao? Nisy fampahafantarana nomen'ny fanahy masina. Hoe misy vehivavy anaty fiangonana tsy mety teraka, be voka be, dia volany mahatonga azy tsy mety teraka. Ny fanahy ratsy ny mahatonga azy tsy mety teraka. Dia nitononona tamin'ny anaran'i Jesosy dia nietsika tao anatin'ny olona marobe tao izy. Zaho anatin'ilay efitrano anatiny amin'ilay fiangonana dia izy any ambadika amin'ilay toerana atao hoe overflow be. Dia nikika tany izy dia nisy mibata nitondra teo ambonin'ny alitara. Rehefa tonga teo amin'ny alitara izy nivavahana dia nikika ny fanahy tao anatiny dia nilaza fa hovonoana ity vehivavy ity eo am-piterahana. Raha notritra nozy
raha noatra nozy no nandeha fanay tato, zany hoe ny fanahy ratsy dia mahazo permission avy amin'ny olona anankiray na autorisation avy amin'olona anankiray de miditra ao anatin'ny olona. Ny fanahy ratsy zany tsy miditra ho azy ao anatin'ny olona. Misy fanahy ratsy tafiditra ao anatin'ny olona vokatry ny fahotana. Zay hoe Efesianina 4:27 tezera fa aza manota aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Misy fotoana ny fanahy ratsy miditra ao anatin'ny olona vokatry ny ota ataony. Ohatra, nanala zaza, avortement, de niditra ny fanahy ratsy tao anaty kibo. Inona ny ataon'le fanahy ratsy? Manakorontana ny any anaty kibo, mametraka kista, mahatonga le olona ho afa-jaza foana ty aoriana, satria ilay fanalan-jaza nataony de varavarana ny voa ho an'ny fanahy nahafahany fanahy ratsy niditra tao anatiny. De manomboka eo korontana ny anaty kibony any, misy trouble any anatin'ny kibony any, trouble hormonal, sy ny tariny ary mety tsy ampiteraka an'le olona mihitsy ilay fanahy. Tsy fanahy nirahan'ny olona io fa vokatry ny fahotana dia niditra ny fanahy ratsy ao zay. Misy fanahy miditra vokatry ny alahelo lalina, satria isika dia ny didin'Andriamanitra mba hifaly. Raha lasaina bavy aza adino fa ny fifaliana dia didy. Filipianina 4:4 mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray, mifalia, didy zany. No didina mba hifaly isika. Be dia be loatra ny tenin'Andriamanitra maniraka antsika hifaly ao anaty baiboly. Mifalia sy miravoravo amin'ny Jehovah dia omenanao zay rin'ny fonao. Aoka ho faly ny fony zay rehetra mitady an'i Jehovah. Fa isika raha vao misy alahelo lalina mahazo atsika ka tsy mety afaka ilay alahelo, dia manararoatra ny fanahy miditra ao anatin'ny fotsika, de mipetraka ao izy mitondra n'ilay anarana hoe fanahy ny alahelo. De tsy afaka alahelo tsony fa malahelo lava. De zay no mahatonga an'le olona, misy olona tsy mba mifaly mihitsy fa manjoko ao foana izy, malahelo lava ao foana izy. Tsy dirako lalina zay, fa ny tiako resahana fotsiny hoe misy fanahy niditra vokatry ny lalana tsy izy alehanao, vokatry ny sitrapony, vokatry ny fiainanao amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra anatin'ny baiboly ny zavatra ataonao, dia ohatriny hoe afaka miditra ny fanahy ratsy aniny. Fa misy fanahy olona ny maniraka azy, tsy afaka miditra ho azy amin'izao izy, fa olona nona ny mialalana azy hiditra ao anatin'ny olona, hoe mandehana any amin'ny ranona poteo izy, mandehana any amin'ny ranona simbao izy, mandehana any amin'ny ranona ravao ny fiainany. De zay le madama anankiray tao am-piangonana androany, tsy mety teraka izy, tsy mety teraka, tena tsy mety teraka, ary ny dokotera dia efa mikasa andidy azy. Fa tao anaty vavaka fanafahana no fantatra fa ny ranotrany no namosavy azy. Ranotra zany anabavon'ilay vadiny, anabavy ny vadiny, zay le ranotra, famosaviana. Zany hoe ry olona dia mahafinaritra ny zavatra ohatran'izany.
tsy mba mahafinaritra mihitsy zany. Androany koa zavatra anankiray nitranga rehefa teo amin'ny ministera teo amin'ny fanimpona dia naseho ny fanamasina tamiko fa misy ankizy vavy ao anatin'ny fiangonana. Maty vadiny mamany. Dia mireklame azy koa io fanahy io mba ho maty vady izy. Jereo angera lasana bavy ny maharatsy ny devoly sy ny mahasarobidy ny vavaka fanafahana na ny vavaka délivrance. Rehefa nitononiko izay teny izay hoe eto misy ankizy vavy efa maty vady ny mamany. Le maty vady ny olona tsy maintsy ho faty, fa misy le izy maty alohan'ny fotoana, tsy mbola antitra de efa maty. Dia io zavatra nahazo any mamany io azo anao koa am'izao. Rehefa any aminao le fanahy atonga anao ho fativady. Nietsika tao anatin'ny olona tao izy de nibataina teo ambony alitara. Afaka manaraka an'le vidéo tamin'ny atoandro tsika raha ohatra ka tsy nahita. Fa be de be ny arena azonao anatin'iny fotoana androany iny. De ino nareo tsara, rehefa tonga teo amin'ny alitara izy nataony vavaka fanafahana. Io vehivavy io lehibe tatsy Ambondromamy. Ambondromamy lalana adiny roa sasany mialan'ny Mahajanga. Fa miteny amin'ny fiteny mialatsiny amina manonona foko miteny amina fiteny bara izy. Teny amin'ny fitenina bara zany angamba ny any amin'ny faritra Iosy ny andro vazy iny misy ny bara. Nefa rehefa miresaka izy am'le izy tonga saina tsy mahay an'ilay fiteny bara. Zay mahatonga miteny hoe izy lehibe tao Ambondromamy mipetraka teto Mahajanga, fa le fanahy tao anatiny am'izay rehefa nietsika hoe anakinay ity ozy le teny zany. Anakinay ity, anakinay ity, anay ity, tsy maintsy vononay ny vadiny. De ino nareo tsara ny zava-nisy. Zareo reo dia Pasteur Anirana ANDRIANIRINA mangatara rendez-vous amin'ny alatsinainy ny amin'ny nofinao io hoe intelo ianao nanofy hoe maty ny vadinao. Tsy hainao ny dikany. Mangata fotoana amin'ny alatsinainy dia torona hevitra de vavahana. Rehefa narahana tamin'ny faritry Vangaindrano iny izy vady nitondra asa tamin'ny toerana atao hoe Matanga, de nisy tovolahy vitsivitsy tonga tao an-trano misaron-tava miaraka amina antsy lavalela. Fa saingy tamin'io fotoana io niakatra tao Vangaindrano villa ilay pasteur fa tsy tao an-trano, fa tsy tany amin'ny ambanivohitra misy andro zareo. De ireo tovolahy maromaro reo misaron-tava miaraka amin'ny antso reo nitady an'ny pasteur hoe aiza i pasteur, fa hamono azy ny dianay. Dia tsy tao i pasteur. Fa inona moa zany nitadiavanareo anazy, fa manino izy vonanareo tsisy idiranao zany ozy. Fa izy nitadiavinay, tsy maintsy ataonay ny missionay. Fa zay nisy naniraka fa hamono azy ny dianay. Dia nirofony zareo daholo ny atotatota taratasy azo zareo nirofona tao an-trano tao, de lasa ry zareo nandeha.
mbola fiarovan'Andriamanitra ny tsy natao an-trano any rahalahy. Fa raha atao izy de tena maty satria le olona tafiditra tao an-trano. De rehefa enina mola izy anao tsy maintsy mandray andraikitra rehefa sendra zavatra ohatran'izay ve aleo anao afindra satria maty ny olona any anao manahirana de izy moa tsy mbola nanaiky tam'izay fotoana zay aleo zaho zy tiany. De rehefa nandeha ny fotoana mbola hitady ny ainy any re olona reo de izy any no miteny rehefa aveo aleo zaho zy papa hiala eto fa tena tsy mety ty satria ny olona teo tanàna de niteny koa hoe marina fa tena tianay ianao hiaraka aminay eto fa ianao vonony olona eto ianao fa re olona reo tena vonona mihitsy hamono anao. De niala izy de nafindra niala tao. De androany tao anatin'le vavaka io fanahy ratsy io no niteny tao zay fa tonga tao aminao tao andeha hamono anao tonga tao aminareo tao hamono an'le vadinao fa le vadinao tsy tratranay tao fa tsy maintsy matinay. Tao ambadiky ilay action le olona hamono iny zany fanany ao ambadiky le izy. Jerenareo tsara nge ny asana fanahy ratsy. Re olona nefa tonga tao tsisy resaka tsisy fomba afantaranao mihitsy hoe fanany ao ambadiky ty. Fa ry zareo kosa niteny hoe misy naniraka zay fa le naniraka tsy fantatra hoe izy fa misy anay izy tsy maintsy ataonay. Io zia tamin'ny rahalahy tamin'ny pasteur ianao hoe malala mombamomba ny vadinao io efa misy fotoana maty vady ny mama ny nana zaho tsy mahay an'izany. Rehefa natsiaro am'izay raha nabavy de nanontaniana hoe mamanao nga fa maty vady ie tamin'ny fahafiry taonany tamin'ny 9 taona ozy mamako no maty ny vadiny ary zao izy 9 taona mihitsy. De tamin'izy 7 taona tamin'ny taona lasa io olona io ny tonga tao an-tranony zareo andeha hamono ny vadiny. Zay le esprit de réclamation le zavatra nahazo any mamany any no hotohizany devoly azo azy. De dinio tsara le fanahy zany tsy any amin'ny raha lany no mipetraka fa ao amin'ny raha nabavy fa ny vadiny no vonon'ny fanahy mipetraka ao anatiny. Grave zany izy no ipetrahan'le fanahy nefa ny vadiny no vonon'ny satana. Avy aizany mahatonga le izy rehefa natao ny fanadihadiana ny dadabeany dia dahalo tamin'ny faritra atsimo iny tany amin'ny faritra atsimo iny zany dahalo tany dahalo tena nikuizana ka madalo ny dahalo dia manao ody de le olona manome ody de le olona manome ody am'izay nampitsofoka ny fanahy io de mireklame an'le taranaka. Zay zany ny fahazona azy. Zay no mahasarobidy ny vavaka fanafahana. Anatina ray volana isika dia hijery ny anafahana ny fianakavianao ny zavatra mahazo ny fianakavianao. Naseho ny fanamasina tamiko teony eo hoe ny zavatra hafaty anao dia ao anaty rano. Ao anaty rano ny hafaty anao. Zay ny naseho ny fanamasina tamiko. Ao no aminao ny devoly anao. Fa le tsy voatery hitranga raha ohatra ka vita tsara ny fanafahana. Fa raha tsy afaka izy de hitranga zay. Fa ny planin'ny satana fotsiny ho vonony ao anaty rano ianao. Tao am-piangonana zay teo ny resahana. De niantso an'ireo olona rehetra manana fianakaviana efa misy 2 maty tao anaty rano satria ny zavatra indray mandeha tsy voatery hoe ozy nanafana
fa ohatra hoe efa nisoroana nanaka ohatr' zany dikan'izany zavatra efa mipetraka ao anatin'le fianakaviana izy io. Tena saiko nanantona daholo iza izy no fananana fianakaviana efa nisoroana telo maty tao anaty rano. De ny olona niditra tao am-piangonana voalohany, satria ny fiangonana fanain'ny voninahitra eto Tanimasa eto Mahajanga misy efitrano anatiny, de misy overflow, zany hoe débordement, ambadika, zany hoe efitra telo mihitsy zany. De ny olona niditra voalohany avy any de i mamany io pasteur io ny tonga de sady mitomany gogogo mihetsika fanahy tao anatiny ilay fanahy maty an-drano. Vérifié zany, confirmé zany fa avy any amin'ny mamany any lay fanahy mamono anaty rano indray. De rehefa nanontaniana ny mamany, mizandrika ozy zay niaraka teraka tamin'io zanako dia maty tany anaty rano. Ary mikendry kosa tana hamono an'io zanany io, le pasteur izany, le pasteur zany ao anaty rano. Maty an-drano le tsita reny any anaty rano dia maty any de tsita any. Nahita rehefa afaka 3 andro de efa izy mibontsina be. Zany mahazava-dehibe ny vavaka fanafahana sy ny fiasan'ny fanahy masina. Arena be no hitandroany tanaty fivoriam-bavaka. Miangavy anao anaraka ny fotoam-bavaka iny mijery fotoana manokana mihitsy. Le fotoam-bavaka androany any lohateny androany moa de ina moa lohateny fotoam-bavaka androany, le tany am-piangonana. Tsy AFON'ANDRIAMANITRA zany ka. Tsy mahatadidiko ny teknisianako eto. Ya, tsy tadidiko fa be de be mo zavatra atrena le olona efa vita iny de fity indray de vita de barabitsy indray fa tsy azoko onona tsony fa zay nahita de mba soraty eo mba ahafahana mampatsiahy an'le namana. Mandresy miady tsy resin'ny fianakaviana, zay izy tadidiko. Mandresy miady tsy resin'ny fianakaviana. Tanao zany, misy zavatra zany efa niainan'ny fianakaviana tao. De mbola tady iaina amin'iny ianao, nahazo ny fianakaviana mbola tady azo anao iny, fa ianao mandresy an'izany ary aresy an'izany. Nisy madama anankiray koa tao anaty vavaka fanafahana, ny mpiray tam-po aminy efa misy 3 vavy maty. Ny lehilahy zany mbola tsisy maty fa 3 vavy maty. Ary nampahafantary ny fanamaso tanahy fa eo vehivavy koa te hamono tena. Te hamono tena zany hoe misy fanahana fahafatesana vehivavy ao anatin'le fianakaviana. De ianao mila mandresy an'izay zavatra zay mba tsy azo anao tsony zay azo an'le fianakaviana. Be dehibe zavatra nitranga ny loany tao anaty fivoriana. Ary na de efa tapitra zany fivoriana mbola nisy nanantona tany tao ambony tao am-piangonana satria misy efitrano any ambony any antsoina hoe tranon'ilay fihaonana izay natokana hiandraisana olona sy atokana hitadiavana an'Andriamanitra ao anaty vavaka. Fa zava-doza ny zavatra mahazo ny olona. Eka zany no mahazava-dehibe an'le hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo. Raha natsikaritra isika zay nanaraka ny fotoam-bavaka tao ny fomba nanafahana an'ireo olona ireo dia afo no nitonona tao hoe afo. Satria ny AFON'ANDRIAMANITRA raha lasy sy anabavy no anafaizana ny fanahy ratsy
na ny devoly sy ny anjelany. Ny baiboly dia milaza arak'ilay tenin'Andriamanitra nivakitsika teo amin'ny Matthieu 25:41. Mina telefona zawadi. Telefone. Sy raha teo le Matthieu 25:41 fa misy zavatra inaratsika vetivety. Ao fantoka tsara eo tsika fa misy zavatra ho jerentsika eo zao. Misy zavatra jerentsika eo. Samy manoratra le Matthieu 25:41 daholy. Misy méditation ataotsika eo zao. Ozy hoe ary dia ilaza indray am'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjelany. Ny afo zay resahany Jesosy eto dia ilay antsoina hoe helo na enfer. Io amin'ny ny afo be zany tsy namboarina ho an'ny olombelona, fa rehefa niodina ny devoly, niodina tamin'Andriamanitra ny devoly, dia nanamboatra afo be Andriamanitra hanasaziana azy. Soratsy zay zavatra voarainao eto. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny devoly tany an-danitra dia nanamboatra toeran'Andriamanitra hanasaziana ny devoly a, dia ilay atao hoe helo na afo be. Afo maharitra mandrakizay. Tsy natao an'ny olona zany ny afo be, fa natao an'ny devoly sy ny anjelany. Fa saingy rehefa tsy voavontsy fotsiny ny olona, rehefa tsy tonga any amin'ny paradisa ny olona, tsy tafaraka amin'Andriamanitra any amin'ny paradisa ny olona noho ireo antony maro samihafa izay tsy nahavoavonjy azy, dia voaroka izy amin'ny andro fitsarana ho any amin'ny ho afo be zay misy an'ny devoly sy ny anjeliny eo. Fa ny toerana voavoatra ho an'ny olona dia ny paradisy. Namboarin'i Jesosy io toerana io. Ozy izy hoe ao amin'ny Jaunina 14. Andeha ozy ka namboatra fitoerana ho anareo. Ary zaho ozy ho avy indray ka handray anareo ho any amiko.
Misy toerana zany namboarin'i Jesosy any. Io toerana io antsoina hoe paradise, paradisa. Io le Jerosalema vaovao. Namboarin'i Jesosy ho atsika zany toerana izany. Miandry atsika izany toerana izany. Fa ny afo be kosa, na ny helo, na ny enfer, na ny fahary mirehitra afo sy solofara, dia tsy voavoatra ho atsika fa voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa ny zava-doza fotsiny dia zao, rehefa tsy voavonjy ny olona dia lasa arina any anatin'ny afo be miaraka amin'ny devoly sy ny anjeliny. Ny toerana anafaizana ny devoly zany dia any anatin'ny afo. Ka eto ambonin'ny tany tsy misy zavatra atahoran'ny devoly zany, na inona na inona, na iza na iza. Olona tsy atahoran'ny devoly, vola be tsy atahoran'ny devoly, basy tsy atahoran'ny devoly, fahefana tsy atahoran'ny devoly, force tsy atahoran'ny devoly, mpivavaka tsy atahoran'ny devoly, pastera tsy atahorana devoly, mopera tsy atahorana devoly, mpiandry tsy atahorana devoly, mpaminany tsy atahorana devoly. Devoly tsy matahotra titra, devoly tsy matahotra fahaizana ny diplôme. Fa ny zavatra tsy zakany devoly dia ny afon'Andriamanitra. Ny afon'Andriamanitra no tsy zakany devoly. Satria io afo no toerana zay ovantany, io no anafaizana azy, any izy no faiziny. Ka raha ianao zany rahalahy sy anabavy manana ny afon'Andriamanitra, dia zao ny tadidio, mamarana ny asan'ny satana eo amin'ny fiainanao ianao. Mamarana ny ireo karazana fanahy, na nalefa na pimasy, na nalefa na ombiasy, idirantsika manomboka eo amin'ny herinandro ny atao hoe fanozonana. Fanozonana, tsy ozina fa fanozonana. Satria ao ambadika karazana fiainana misy zavatra hafahafa, korontana, fahafatesana, aretina, ka hafahafa, ka compliqué iainan'ny olona io. Misy olona ray nanozona tany aloha tany. De zay no mahatonga le fianakaviana ao anatina ka sarotra be zany, satria nisy olona ray nanozona. Anome ohatra raha ianao azy ao. Androany zao olona anankiray izay ao anatina traitement de délivrance, zay efa hiakatra amin'ny toerana ambony de ambony izy eo amin'ny asany. Toerana tena ambony ny akarany eo amin'ny asany. Dia nisy formation ataony, nisy fiofanana ataony. Dia eo am-pikarakarana, eo am-panaovana an'le fiofanana izy, lasa ohatran'ny bado zany. Nefa olona marani-tsaina be izany olona izany, intelligent, très intelligent. Fa tonga dia zavatra tokony hainy zao tonga de efa tsy hainy. Ny soutenance saika ho ataony fa najanony, satria nokorontana ny lohany tsy vitan'ilay boky. Ary raha vao tsy mipetraka tsara le boky namboariny dia mampigadra, dia aleny tsy nanao an'ilay boky. Dia mijanona izy tsy afaka nanao an'ilay soutenance.
rehefa nivavaka ho azy androany. Misy feona rangabe mivoaka avy ao anatiny ao. Rangabe. Teo izy le feon'le rangabe. Miseho wendry, miseho mahay, miseho intelligent, miseho. Taloha le rangabe mina baraky reny ohatran'izany ny feo mivoaka avy ao. Taizan'ny poeran'izay. Nisy olona ray nanozona tany aloha tany. Papanay ozy nozoniny reniny. Ora lasy anabavy I papanay ozy nozoniny mamany. Satria tao anaty vavaka zany. Tao anaty fotoam-bavaka satria mahery vaika be ny hery tao anatina fivoriana androany. Ny afo sy ny asan'ny fanahy. Dia notariny fanamasina nanonina an'ilay hoe ny fanahy avy tany amin'ny bebe anao, ao anatinao dia may. De tao anatiny anao ny teny an'iny ozy dada, teto mamy be zany ary zao matsiaro li de mbola teto mamy. Fa io reny be koa manko izy mama ny papako. Any ambanivohitra. Ary mpiasa-panjakana. Tena ambony izy. Io papako. Fa zao ny tenin'ny mamanay hoe tsy mahazo miala eto ianao. Fa miaraka amiko eto ianao aty ambanivohitra aty. Mamboly. Nefa olona tena nianatra. Ary mpiasa-panjakana ambony tamin'ny fotoan'androny. Tena ambony. Fa raha ianao zay miala eto dia hozonika ianao. Reny ny voahana no teny an'izany. Reny nitondra 5 volana tao ankibo. Raha miala eto ianao ozy dia hozonika ianao fa ianao tsy mahazo miala eto akaikiko eto. De papanay ozy nanapa-kevitra ihany niala teo dia lasa zay ozy nifindra fonenana dia nanorom-ponenana lavitra ny mamanay tany zay ozy. De samy mba tafavoaka ihany fa rehefa tena hiakatra amin'ny tena kategoria ambony am'izay zany izy eo amin'ny asany. Zay natonga azy hanao soutenance dia mireklame azy am'izay ilay teny mpanozonana izay nataony reny be an-tany. De natonga miala hatraminy fitadidiny niala, ny intelligence niala. Zay le vokatry ny teny fanozonana. Nisy ozona nitononona tany, mireklame ny mpiray tampo rehetrarehetra. Fa rehefa navavaka dia miafin'Andriamanitra nandoro an'izay teny mpanozonana tao anatin'izay. Satria zavatra niteneniny io reny be io mihitsy no nidorana tao anatiny tao. Fa dia nisy manifestation be nitsipatsipaka be. Ka zay le resako anao, miafin'Andriamanitra no amaranana ny asan'ny fanahy ratsy io. Satria ny afo no fanasaziana ny Satana. Ny afo no anasaziana ny Satana. Ka hoy John teto amin'ny lioka 3:5-10 sy 9:10. Fa raha mbola niandro ny olona ka samy nisainan'ny John tampony, na izy no Kristina tsia dia namaly John ka nanao tamin'izy rehetra hoe za manao batiso anareo amin'ny rano. Ijanona eo alohantsika. Misy roa ny batisa resahana eto. Ray batisan'ny rano. Aleo toy zanakely. Fa avy izay mahery noho izaho. Dikan'izany John zany manambary hoe za ozy mahery. Fa le ho avy rehefa avy eo mbola mahery noho izaho.
ka tsy mendrika amahany fehinkapany azao. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Misy batisa roa samy hafa eto, ray rano, ray fanamasina sy ny afo. De le batisany rano mazava azy mangatsika ny olona rehefa any anaty rano na voatondraka rano. Iny resaka fibebahana iny. Manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana izy amin'ny boky hafa. Amin'ny fibebahana. Ary be dehibe ny mpino mijanona tam'le hoe vita batisa za efa nandray any tompo, za efa nanaiky an Jesosy vita batisa tao amin'ny rano, de zay dia manaraka ny tompo eny, tsy ampy zany raha lasana-bavy. Ianao afaka manao an'ilay voyage-nao any an-danitra, fa ianao dia maro ny sakatsakana tsy ho resinao amin'ny fiainana, satria tsy ampy le hoe vita batisa ny rano fotsiny ianao, mibebaka ianao dia ao amin'ny tompo ianao. Fa avy aoriako izy lay mahery noho iza, izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Azavaiko aloha ny dikany teny fototra am'le hoe batisa. Ny batisa dia nalaina avy tamin'ny teny grika atao hoe baptizen. Baptizen. Ny dikany baptizen amin'ny teny frantsay dia hoe immerger, zany hoe milentika na mijoboka. Zay no mahatonga an'le i Jauna rehefa nampanao batisa tamin'ny on'ny Jordan dia najoboka tao anaty rano ny olona. Iny zany de maneho an'le hoe Jesosy maty tany am-pasana, de nalevina tany am-pasana, mijoboka tany. De rehefa nivoaka avy any izy efa Jesosy hafa, fa olom-baovao tanteraka. De tahaka zany koa ny olona rehefa natao batisa nalentika tany tadidiny Jesosy nalentika tany anatin'ny fasana tany maty tany ny fahotana. Rehefa nitsangana avy any izy tsy mpanota tsony fa olom-baovao, fiainam-baovao ny nandehanany. De tahaka zany koa ny olona vita batisa dia nalevina niaraka tamin'iny batisa n'iny tany izy, nivoaka avy ao izy efa fiainam-baovao. De dinio tsara am'izay hoe Jesosy am'izay anao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo, dikan'izany alentika ao amin'ny fanamasina, alentika ao amin'ny afo isika rehefa mivoaka avy ao feno afo. Tahaka ny olona avy nalentika tao amin'ny rano dia feno rano izy. Rehefa nalentika avy ao anatin'ny fanamasina ny olona feno fanamasina, nalentika tao amin'ny afo ny olona feno afo. Rehefa ianao am'izay zany ny fenony vitany ho batisa ny fanamasina sy ny afo, manomboka eo dia mitandrina aminao Satana. Na tsy mampaneno klaksona azy ianao, fa raha hitanao mandalo de efa miala izy. Nisy fotoana tamin'ny taona 2006 no nandraisako an'io afo voalohany. 2006 fa ela be zany. De tamin'ny 2008 eny koa nitombo le izy, nirehatra mafy tato anatiko le izy, io afo. Tamin'izay fotoana zay tsy haiko no nitondra azy dia nirehareha tamin'izay fotoana zay. Le frère any arisako zany ohatrany misehoseho tena za feno afo, za zao medinedina tsy hay hainao.
fa tsy haiko ahoana ny anaovako an'ity, hitako mihitsy hoe tena misy fiseho anatiko zany a, kanefa tsy voafehiko le izy satria ny ara-panahy mbola tsy fenofeno tsara, kanefa feno hery. Ny fahendrena mbola tsy fenofeno tsara kanefa feno hery, de lasa ohatran'ny tsy hainao zany. Fa de tena ny asana hery, nisy taona misy nandroaka devoly teo am-piangonana, vao nipoitra avy any tonga de lefa le demoniaka, nefa le olona mandroaka io valiny omeny totondry, omeny daka, samborina izy de azera izy, nefa rehefa vao tonga avy any tonga de vao nijery ray mandeha fotsiny de nipitika izy, de nisy bitsika tato anaty ke tsofa izy, vao nitsofoka fotsiny tonga de nipitika, de tao ambadiky zay a nisy trondro velona nivoaka avy tao ambavany, trondro velona nivoaka avy tao ambavany. Satria fanana zazavavin-drano avy tao amy rano tao le ranony Tanjombato iny, ranony kopa zay efa nandalo tao Tanjombato tetezan'ny Tanjombato, de misy rano zay eo, ranony kopa ny anarany. Avy ao ny fanahy petraka tao anatin'io ankizivavy io, ary rehefa mandalo eo izy de misy miantso ao anatin'io rano io zavatra miantso azy. Fa isaorana ny tompo tao anatin'ilay afo nampitaina tany amin'ny tany, de trondro velona nivoaka tao anatiny tao, nefa izy tsy nihinana trondro velona, ore olona trondro velona. De natota anaty sachet de narina rehefa avy teo. Tanao zany, ny afo tsy misangy amy Satana, ary zay no mahatonga atsika rehefa mandora, rehefa tsika nanao vavaka fanafana de may dorana amin'ny afo, ka le izy tsy vitany hoe may dorana amin'ny afo fotsiny, fa mila misy afo ao anatsika rehefa andoro zavatra tsika, fa tsy hoe miteny fotsiny. Ianao ve tsisy briquet ny tananao, de ozy ianao am'ty taratasy ty, may mirehitra, raha ananana vava ny taratasy de to hitako ary ny taratasy mirehitra ony nefa tsisy afo eny tanana. Tam'izany fotoana zany tam'ny taona 2008 nanao vavaka fanafana ho an'ilay ankizivavy, de nisy rahalahy zay mpiara nanompo tao anaty fiangonana, somary mafimafy loha izy, de nanao an'ireny volo tektonika ireny izy. Tektonika moa le sangana kola reny, misy sanga be eto, kanefa dia evangelista hony izy. Evangelista. De mahita namandroaka devoly eo izy, ka izy sarotsarotra hoentina tam'izany fotoana zany, tam'izany fotoana zany. Tam'izany koa mbola niaina tamy tony hoe ray aman-dreny sy zanaka amin'ny ara-panahy tony, fa taty aoriana taty nge zay vao tena niaina ny tony hoe dada, papa, maman, zanaka, ara-panahy, fa tam'izany de pastera spiny fotsiny. De misy le somary mafimafy loha, dia mahita namandroaka eo izy de heveriny fa mandehandeha ho azy izy tsofina de mipitika, de nisy taona zany nihetsika amizay le devoly, de any aminy mason'le devoly, de hiady aminy amizay lay vehivavy am'le izy matanjaka be, satria nisy taona lay ankizivavy nangataka rano, meo rano aho ozy fa mangetaheta,
Ngeto ohatry efa le ankizy vavy mihitsy miteny io kay mbola le fanahy io niteny io tao nomena rano na tanjaka amizay satria zaza vavin-drano krevana azo rano na tanjaka mandeha ny daka mandeha ny tontolo mandeha ny kaikitra mandeha ny rehetrarehetra azon'io devoly io amizay tamin'ny volony tektonika iny izy le volo sanga eto iny satria za efa tsy faly isan'andro aminy volony sanga lavany iny satria izy mba namana mba miara-miasa eo nefa izy lava sanga be ohatry zao de efa tokony esorony tsy esorona rehefa ny samboriny devoly de hoy izy tadiavinao na azo tsara ianao zay de nangata maso izy fa za tsy nanampy mihitsy aloha tiako ho fantany hoe io tsy vita moramora fa mila vavaka de tsofony amizay hafa inona io afoafo kelinao io zy le devoly inona io afoafo kelinao io de ho avy ny fiangonana andeha anampy oka ho avy elao eo aloha mba hivavaka tsara izy amanaraky hitady an'Andriamanitra teny vadiny nanampy azy teo de izy mivady amizay no niady tamile ankizy vavy tsy devoly tsony ny diavana fa le ankizy vavy pa raikitra ka zava-dehibe le hoe may fa fantaina mipetraka de zao misy afo ve aminao andronao azy mandraho sakafo ianao de azasiana afo ao de ozy ianao hoe masaka ty sakafo ty amin'ny anaran'i Jesosy masaka io fa ny vavanao sy ny lelanao no masaka eo ny afarany de reraky eo ianao mazava sa tsy mazava mazava sa tsy mazava misy miany ve azo ao nareo ohatra mbola tsy namaly hoe mazava sa tsy mazava atao amin'ny YouTube misy mahazo tsara le izy mazava ao izy atao amin'ny Facebook tsy mbola namaly mbola menareo ato ao mazava ia ka betsaka amizao zany no mandoro may satana may ny asan-devoly atao anatiko may ny fanany famisaviny may ka misy afo ve nefa androanao azy io misy afo misy afo eo le ilanan'le batisan'ny fanamasina sy ny afo tadiavo io afo ahoana ny misy manontany ahoana le batisan'ny afo ka angatahana ka zay mangataka dia omena zay mitady dia ahita misy verset sain'ny fanamasina omena zao andraso ary efa marantsika Exodus 3:1 hatramin'ny 4 efa vita batisan'ny fanamasina zany mpapavo azo lazaina hoe misy afo ny fanahy masina ao anaty ia misaotrany amin'ny fanontaniana fa hovaliko hoe ary mosy soraty le verset Exodus 3:1 hatramin'ny 4 izy teo hatramin'ny 4 izy teo 4
Ary Mosesy ny andro ny ondry amanosiny Jetro rafozany. Mpisorona tao Midiana dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nankany Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy teo anatiny lelafo. Teo anaty lelafo ilay anjelin'i Jehova no niseho tamin'i Mosesy. Teo amin'ny roy memy io hazo maniry anankiray. Dia nijery izy ka indro nirehatra afo ny roy memy kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, ivily kely ka izaho io fahitana lehibe ao afantarako izay tsy alevonany roy memy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaho izy dia niantso azy tao ampovoan'ny roy memy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho. Azavaiko tsotra kely le izy. Ny afo dia madika anao hiala eo amin'ny toeran'ny olona tsotra. Fa tonga anao hiaina amina fiainana surnaturel. Satria ny afo zany dia monde hafa ny mondena afo. Mba tovy ambonin'ny afo ange ny tananao dia hitany hoe monde hafa mihitsy ny resaka afo hoe combustible. Mampiala anao amin'ny maha-olona tsotra fa manomboka avita zavatra tsy vitanao amin'ny anao tsy mbola nisy afo, tamin'ny anao tsy mbola nisy afo ianao. Zay reo tsara, ity zao mouchoir AGT voatratra ny afo ty tonga dia miova ny lokony ty, miova ny formany ty. Zany hoe ny afo manova lokony zavatra, manova endry zavatra. Zany hoe mitransforme zavatra ny afo. Miova ny lokony, miova ny endriny. Ty indray zao sachet voatratrana afo ty dia miova lokony, dia miova ny endriny. Zany hoe mitondra transformation ny afo. Amin'ny fotoana midina ao anatinao ny afon'Andriamanitra dia miova ny lokony fiainanao ary miova ny endriky ny fiainanao. Mosesy dia mpiandry eo ndrony Jetro rafozany. C'est un berger. Berger. Fa nisy fotoana izy nahita ny afon'Andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra dia ahoana no mahatonga ny roy memy io izy tsy levona. Le roy memy ange zany tambinitsika. Zany hoe ny afon'Andriamanitra zany rehefa tonga ao amintsika tsika tsy levona zany fa mbola isikiny ihany tsika. Tsika le roy memy tsy mety levona na dia midy na zay ny afo. Fa rehefa tonga teo amin'ilay afo ipetera dia nanomboka ny antso azafady. I Mosesy dia nanomboka ny antso Andriamanitra. Mangataka 10 minitra zao satria anaty famarana antsika. Raha misy manaiky dia omena 10 minitra ianao satria ho anareo manko ty zavatra ty. Izy zay manaiky 10 minitra. Tsy fito fa 10. Adiny ray sy 3 minitra tsika no naina tanaty fampianarana zay. Ok, merci. Ya. Alatsina am'le mitsanga mipetraka fa ohatran'io ny ataoko rehefa mankafy mitsangana kely dia mipetraka. Tsy le seza kory ny olona fa samy manana ny fomba ampidirany tsara ny olona. Somary manao kely an'izao rehefa za ampiditra azy tsara. Niantso Andriamanitra tao anatiny ho afo Andriamanitra miteny. Ry Mosesy. Hoy zay intia. Isory ny kapanao raha toy izany io fa tany masina io ijanonanao io. Nanomboka naniraka ny Mosesy izay mandehana ianao mihaonany amin'ny Farao. I Farao zay natahorany Mosesy. Zareo Farao zany ange ka andeha nandositra ny Farao ny nelana Mosesy tao Egypta satria i Mosesy nivadika tamin'ny Farao Mosesy zany taizany zanaka vavin'ny Farao
hatramin'ny fahatelo volana, nanomboka tamin'izy 3 volana hatramin'izy 4 taona. Zany hoe 4 taona no nitezanan'ny Mosesy tao Egypta. 4 taona nitezanan'ny Mosesy tao Egypta. 4 taona. De rehefa avy eo am'izay nisy Egyptiana anankiray ny vonono Mosesy satria nanao tsinitsinina ny anankiray tamin'ny Hebreo izay rahalan'ny Mosesy. Dia reny Farao zany de tezitra i Farao hoe fangano vadika tamitsika i Mosesy, lasa mitanilany amin'ny Hebreo indray izy. Dia nandositra ny tavan'ny Farao ny lelany tao Egypta, de nireny tany amin'ny tany Midianina izy tamin'izy 4 taona. De rehefa tonga tany am'izay izy de 4 taona teo meo koa no nirenen'ny Mosesy izy avy nanan-karembe tao Egypta iny, de nanomboka sans papier, tsy misy atao, nihetry ny fiainan'ny Mosesy izy avy mpanan-karembe, nena tamina vie de luxe iny, nena tamina fiainana tena confort be iny dia lasa nireny tany anefitra, dia nahita asa tany, de niandry androndro tany, dia nahita vady tany de teo amin'ny 9 taona eny am'izay i Mosesy no nantsoin'Andriamanitra izany hoe 4 taona ny Mosesy taty aoriana zany lany tamin'ny zava-pona, satria nandositra ny tavan'ny Farao izy. Nefa misy soratra manerana ny tany Egypta hoe WANTED, recherche izy, misy avis de recherche hoe ilazana zay mahita an'ity lehilahy ity. Ampafantaro zay satria Farao manana miaramila. Mazava ho azy fa rehefa eny hoe ary Mosesy de tonga ny miaramila ny Mosesy. Farao tady an'ny Mosesy, nilefa olona nandeha nitsoka i Mosesy io, nitsoka ny Farao. Aty amin'ny 9 taona, 4 taona ty aorina, Andriamanitra am'izay miteny hoe ndany ianao miona amin'ny Farao. Satria feno afo izy, lay natahoranao teo aloha, tsy atahoranao intsony rehefa feno afo ianao. Na ny ombiasy ny Egyptianina za dia sahana Mosesy no nifanatrika tamin'io pimasy io, reo ombiasy reo rehefa feno afo izy, rehefa niona tamin'ny afon'Andriamanitra izy. Raha lasana vavy malala, ilainao io afon'Andriamanitra io, ilainao io afon'Andriamanitra io. Mpamena vera zafady, vera dia meon'orony zinga anankiray misy zavatra andramako eto, misy zavatra ampianarina eto. Vera de asina zinga, asina rano, zay atao vera transparent tsara mba hita le rano anatiny, vera transparent. Reto misy reto. Hitanao io pimasy io mpamosavy io. Nisy fijoroana vavolombelony anabavy anankiray, mpampianatra sekoly alahady atao anatin'ny fiangonana, no niresaka tamiko tamin'ity herinandro ity. Zay dada ozy izy, misy olona zay ozy nanantona nahita akaikiny efa eo akaiky lavarangany hoe amin'ny fito sy sasany alina dia nanantona izy dia ataovy andre lavabery, nanantona izy de sady miteniteny hoe Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia izy ozy misikina lambahoany andeha nantona de miteniteny zavatra de mamafimafy zavatra. De zay mianaka ozy teo de ozy am'izay zay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, de lasa ozy le rangana andeha nitsoka, de nenjenay mianaka zareo vehivavy koa ny zanany, de ozy zareo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, nenjenay izy de lefa dia tonga teo ambodina lakoro anankiray, dia nandoalika teo izy de ozy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, de niafarany ozy nalemy izy. Izy nalemy izy de niteny am'izay izy hoe tsisy devoly za madama, tsisy devoly za madama, tsisy devoly. Tangorona ny olona maro be teo an-tanàna. Ozy hoe tena voarainao tsara le fampianarana, voarainao tsara le fampianarana. Tamin'izy avy nanantona iny zany saromany io fanahy io andeha misavy, andeha motika, fa ireo anabavy reo amin'ny anarany samy anarany zany, rehefa mbola nenjehanjareo ihany dia miverina ny sainy rehefa hoe tsisy devoly za madama, tsisy devoly. De rehefa tonga tany amin'ny havan'ny tany de reo havan'ireo mila fanampiana tamin'ny tamin'ireo anabavy reo am'izay ara-bavaka ho amin'ny oranga io. Raha lasana bavy malala,
tsy ho atahoranao tsony io mpamosavy io, ary ny zavatra analefany de doranao amin'ny afo, doranao amin'ny afo, potehanao amin'ny afo, tonono ny afon'Andriamanitra ho any aminy any, ho any amin'ilay mpamosavy amotoka ny oziny. Tanao fantapataro hoe inona ny teny mety natao taminao na tonga n'io zavatra mitranga io. Ohatra hoe tsy mety miteraka ianao, tsy maintsy misy olona zany nanoziny hoe enao tsy teraka, de inona ny zavatra tokony ataonao? Ny teny fanozonana ny tononona tamiko hoe za tsy teraka, midorako amin'ny afo ny fanahy masina, zany teny sy fanahy zany. Jesosy de laza hoe ny teny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana, fanahy sy fiainana. De dikan'izany ny teny zay lazan'ireo mpamosavy reo koa dia fanahy sy ozony, fanahy esprit et malédiction. Ny an'i Jesosy esprit et vie. Zany hoe rehefa nanonona zavatra ny mpamosavy na ny mpimaso, nanonona teny dia fanahy iny teny nivoaka avy eny ambavany iny, sady miaraka amina ozony mirealize zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona. Misy vehivavy tsy mety teraka tany feny université, rehefa tsy mety teraka le vehivavy dia tonga tany amin'ny salle d'accouchement hodidina, efa hoe hodidina de niantso ana fianakaviano zareo dia mivavaka de afaka fotoana fohy teraka soamantsara izy. Tamin'izy bevoka zany nisy ny teny taminy hoe ataoko mivoaka eo amin'ny sisiny kibonao io zanakanao io. Zany ny atao hoe teny fanozonana. De izany teny zany fanahy sy ozony. Ny teny zay lazaiko zay ny mazava-dehibe le miainy toriteny inge. Io toriteny raisinao io fanahy ny raisinao, sady le fiainana miaraka am'le teny koa raisinao. Tanao fa tsy fanahy masina eto zao. I Marie zavady i Sara finoana ozony nandraisany ery anananaka amin'ny Hébreu 11. Tsy manana fotoana tsony aho makiky ten'Andriamanitra satria efa nangatahako ty fotoana sisa ome anaovako iresako aminao ty, mety efa 5 minutes sisa. Finoana nandraisany ery anananaka, ahoana zany? Rehefa ny teniny anjely hoe raha mierina ny taona toy izao dia hitrotro zazo ianao, dia noraisiny zany teny zany, ary zany teny zany de miaraka amina fanahy, ary io fanahy io am'izay ny réaliser an'ilay zavatra noteneniny hoe anananaka izy. Toy ny Baiboly hoe finoana ny nandraisany ery ny anananaka tamin'ny kibony zay efa maty. Le kibony zany efa maty, fa tsisy nenenina intsony satria efa 8 taona izy. Fa raha vonaheno an'ilay teny izy dia mino, dia misy hery tonga tao anatiny avy amin'ilay teny. De iny am'izay namoka na tonga le kibo velona, tranjanaka velona ny hormone rehetra velona, ny ovule rehetra velona daholy. Ny tany anatiny tany dia lasa nananaka izy tamin'ny Abrahama vadiny. Raha lasa nambavy malala, zava-dehibe ny miainy toriteny satria le teny raisinao zany fanahy sy fiainana. De rehefa misy olona manozona dia fanahy sy ozona ihany koa. Zay no mahatonga nisy ozona ny teneniny hoe enao lehilahy ianao raha tafavoaka tsy fantatra hoe na inona ny teneniny, fa misy fanahy miaraka amin'iny teneniny, de ny fanahy iny miditra ao anatin'ny olona manatanteraka le zavatra ny teneniny. Ka rehefa manao auto délivrance ianao, jery hoe inona le kahanao, inona io mahazo anao io, de tonono zay zavatra mety hoe noteneniny le olona na hatonga n'io zavatra io, de dory amin'ny afon'ny fanahy masina, dory amin'ny herin'Andriamanitra, dory. Fa ho hitanao fa tsy ho tavela aminao io, miala aminao io. Ho valiako le fanontaniana teo hoe efa vita batisa ny afo zany vao manana ny afon'Andriamanitra? Tsia. Ty zao verre vide. De ato anatiny ty ndray rano. De ity am'izay zany ianao ty verre ty. De ty am'izay zany afo. Mahita ny YouTube, mahita ny Facebook. Ao ve sorata hoe mahita hoe mahita. Zay mahita de sorata hoe mahita ary. Ya. De mangetaeta, zay mangetaeta izy de oka anatona ka isotro.
dia ianao zany mangetaheta dia mila ny afon'Andriamanitra dia manomboka midina ny afon'Andriamanitra. Ianao zany mivavaka hoe aidino ny afo, aidino ny afo, aidino ny afo, dia ino le afo hoe ino izy ino zareo fa tia mbola misy vide marobe mbola azo fenona, fa eto aloha izy zao ka raha ity vera ity zany ianao dia io ny afo dia fahazalazaina hoe nandray afo ianao. Ianao le mivavaka io zany aro-tsay ny afonao, aidino ny afonao, mandray zavatra nge ianao e, fa raha 10 minitra ny vavaka nataonao dia io zany izy. Dia ozy ianao aro-tsay e, aro-tsay e, aro-tsay e, aro-tsay e, iny ianao navita vavaka ianao 20 minitra, efa manana afo ianao zay. Fa io zany izy dia zay zavatra vitan'io zany, zay zavatra vitan'io afo ao anatinao io, zay no mitranga, zay no mitranga. Rehefa afo dia afo, tahaka ny afo rehetra. Misy afo tsy mamasaka sakafo, misy afo tsy mamasaka sakafo, fa misy afo tena mamasaka sakafo. Ary ny degreny afo azo ampitomboina tsara arakaraka ny fahelan'ny vilany teo ambonin'ny fatana nisy afo no mampamamay an'io. Dikan'izany a, isika rehetra rehefa mangataka afo dia afaka mandray afo daholo ny izaniza, fa miankina amin'ny kapasite an'ilay afo. Na hoe ny quantité an'ilay afo any anatinao any ny zavatra vitany. Ka mivavaha ianao zany raha tsy tonga dia mandory fotsiny, may ny famisaviana, may 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 tsy zany, fa tena angatao mihitsy ameno anao ny afon'Andriamanitra, mivavahady ny ray, mivavahady ny roa, mivavahady ny telo, angatao anenika anao ny afon'Andriamanitra. Tsy mitomany atao hoe voaozona mianakavy zay tompo dia tsisy tafavoaka nandray azy, maty ny famisaviana i bebe, maty ny famisaviana raha vaviny mamy, dia sanatria ve ty famisaviana ty mbola fatena ihany ko. Aza mandany andro am'izany ianao, raiso ny afon'Andriamanitra dia manombo mandoro am'izay, manombo mandoro. Fa rehefa tena feno ianao, dia rehefa tena feno dia mbo eo ianao maharitra eo dia midina foana ny afo, aidino ny afo e, aidino ny afo e, aro-tsay e, aro-tsay e, aro-tsay e, feno. Dia misy fotoana tondraka am'izay, dia zay am'izay misy fotoana mahita zavatra ianao, mahita zavatra satria rehefa miova ny formana zavatra ho rehefa tratrana afo, lasa olona hafa ianao. Zay am'izay mahatonga anao lasa misy fotoana mahita fahitana, mandre feo, satria tao anatin'ny afo ny nandrenesan'ny Mosesy hoe Mosesy, Mosesy, zany hoe tao anatin'ny afo izy naheno feo. Rehefa feno afo ianao, misy voix, ianao rery ny maheno azy, misy feo, ianao rery ny maheno azy. Tao anatin'ny afo Mosesy nahita fahitana, tao anatin'ny afo Mosesy nampanaovina fahagagana. Inona ny entananao iny? Tena. Alatsao, tonga dia nivadika menarana. Raisondray, tonga dia nivadika tena. Tananao atsofoy anaty akanjonao, navoako vadika boky tanao, ampidirindray, tonga dia tsy naninona intsony. Ao anatina afo zany, misy expérience marobe ao anatina afo. Afaka mahita zavatra ianao, afaka mandray zavatra ianao, afaka mahita fahagagana ianao, afaka iaina amin'ny karazany zavatra marobe ianao. Ary dia manomboka iaika ianao ny mpamosavy, iaika ianao ny ombiasy, iaika ianao ny piskidy, satria misy transformation ao ambadiky ny afo. Ary tao ambadiky ny afo tao anatin'ny Mosesy no namonjen'ny rahalahy ny tany Egypta, namonjen'ny firenena. Manomboka monjy olona sy hanavitra olona ianao rehefa feno afo. Ka samy mahery daholo rahalahy sy anabavy, samy mahery am'izany ino ny afo e, aza manao vavaka mangatsitsika eo am'izay. Misy amitsika nge diabeta, niakatra ny tension ako, za koa diabetika, dia za koa misy rhumatisme,
dia za koa tsy mahazo mihinana siramamy be loatra, ny sucre zao efa nahenako ny sucre zao tatoato, dia za mitandrotandrona be rehefa misakafo, efa nahenako ny sucre, dia ny tensionko somary manahirana kely, dia za tsy tiako mba io zavatra maresaka be fa za manana palpitation, dia le vaovao henonao koa tsisy vaovao tsara, dia zany zavatra mitaizanao, afo no ilainao. Fa za ndray tena mivavaka 4 minitra, mivavaka 10 minitra iny dia namaky baiboly teo, dia azo tory rehefa kelikely, tsy zany. Mangatany afon'Andriamanitra ameno anao sy hanenika anao, dia aoka tena hirehetra ianao ranabavy malalako, hirehetra ianao rahalahy malalako, fa andeha lavitra ianao, ampiasain'i Jesosy ianao tahian'Andriamanitra manokana. Mino aho fa voarainareo tsara ny afon'Andriamanitra, mahatonga anao zany tsy hoe hiantehitra amina délivrance avy amin'ny pasteur fotsiny, zay vonona nampy anao tena vonona rehefa nanolo teny zay mba ho anao fa izao tsy miantehitra fotsiny anao amin'ny pasteur, fa enao koa mahavita tsara an'le izy ianao, tsy taizana diabety ianao, tsy taizana rhumatisme zany ianao, tsy taizana karazana aretina maro samihafa zany ianao. Aorianan'izao fampianaran'izao angataony afon'Andriamanitra, dia manomboravaravarao am'izay ny ozona, ny tenim-panjonana, ny ataka, ny famosavina, ny aretina, fa ho ampiasain'i Jesosy ianao. Alleluia, amen. Ay ny tompo. Raha pitsindray amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 5 maraina, dia manaraha ihany koa ny live mivantana rapitsa zay afaka manaraka ho azay tsy afaka moa dia manao revue izy rehefa avy eo. Dia amin'ny latsinainy mandray anareo zay mila traitement de délivrance, raisiko tsara mihitsy nareo manomboka amin'ny 1:10 oratoandro any, amin'ny 1:10 sasany any manomboka mandray mandrapaharivany andro, dia mijanona kely amin'ny fotoanany live am-piangonana. Tay mitomba soratany zavatra voarainao 2 minitra.